fandrian'Andriamanitra ao ho fahadalana ny fahendren'izao tontolo izao. Fa na dia naseho aza ny fahendren'Andriamanitra, ny fahendren'Andriamanitra dia tsy nahatonga izao tontolo izao alalan'Andriamanitra, ka dia ny fahadalan'ny fitoriteny no sitrak'Andriamanitra aminjena izay mino. Aleloia. Fa ny jiosy mila famantarana, ny jetiliza mitady fahendrena, fa izay kosa mitoran'i Kristy vao tamin'ny hazo fijaliana dia tafitoinana amin'ny jiosy ary fahadalana amin'ny jetiliza. Fa amin'izay voanjo kosa na jiosy na jetiliza dia Kristy izay herin'Andriamanitra sy fahendren'Andriamanitra. Aleloia. Fantatrona atao hoe fahadalan'ny fitoriteny. Tsy haiko amin'izao fotoana izao fa taloha rehefa mitory teny tsy mba ohatrany ety amintsika any Palestina hoe mba vadin'i Jerosalema ianao dia eo ianao no hitondra megafona hoe Jesosy ny mpamonjy atsika, Jesosy ny raisy Jesosy tompy sy mpamonjy ny fiainanao manokana. Tsy mino an'izany ny jiosy, tsy mino an'izany izy, tsy mino an'izany izy. Raha mba hoavy ny fotoana ka mba tonga amin'ny Palestina ianao dia manontany io jiosy voalohany, fa tsy mino an'izany izy. Ao Palestina ao dia misy vavahady anankiray izay, vavahady volamena ny anarany. Mbola tsy nisokatra io vavahady io fa le izy zany tonga dia efa endrika vavahady no ahitanao azy. Mitodika manandrify ny tendrombohitry Oliva. Tsy haiko mitodika menandrifany zany. Misy loasa Kidrona eo ambany ao. Dia misy tendrombohitry Betania ampita eo. Dia misy vavahady ao. Dia io vavahady io tsy mbola sokafan'ny jiosy mihitsy. Ary izy mino fa ho avy eo le Mesia voalohany. Fa tsy nino le Jesosy Kristy tamin'ny 2000 taona lasa tonga izy, fa mbola miandro Mesia. Tsy mino. Fa ianao misaoran'Andriamanitra mino an'ilay Mesia. Aleloia. Dia ilay Jesosy Kristy zany natao hoe fahadalan'ny fitoriteny. Mahatonga anao ho tonga olombavony zany. Aleloia. Mbola ho avy tokoa ilay Mesia. Mety ho avy izy ao tendrombohitra Oliva. Ilatsaka eo Jesosy amin'ny fiverenany amin'ny Roma ny lanitra. Kanefa ny fiaviany tsy ilay fiaviany voalohany, fa fiaviany fandroany. Aleloia. Ilay tsara ny velona sy ny maty. Apiakatra ireo olom-boafidy, apiakatra ny zanak'Andriamanitra, hitsara n'izao tontolo izao. Aleloia. Fa ny fahadalan'Andriamanitra dia endry noho ny olona, ary ny fahalemen'Andriamanitra mahery noho ny olona. Fa hevery ny fiantsonanareo. Aleloia. Ianao tsy vitan'izay hoe volavolain'Andriamanitra, taon'Andriamanitra fanako membonahitra, fa antson'Andriamanitra mihitsy ianao. Itsika rehetra tonga eto olona natson'Andriamanitra. Iza misy anatson'Andriamanitra eto? Hevery ny fiantsonanareo rahalahy, fa tsy firy ny olon-kendry araka ny nofo, tsy firy ny mahery, tsy firy ny avy-razana, fa ny adala amin'izao tontolo izao no nofidian'Andriamanitra hampahamenatra ny endry, ary malemy amin'izao tontolo izao no nofidian'Andriamanitra hampahamenatra ny mahery. Ny iva-razana amin'izao tontolo izao sy izay fanevateva no nofidian'Andriamanitra dia atao tsy misy aza mba hafoana misy. Aleloia. Ninninona firazananao, ninninona toerana misy anao, ninninona fiainana misy anao. Zavatra lehibe nataon'Andriamanitra ho atsika, zavatra ray loha ihany. Natson'Andriamanitra ho kristianina zasy ianao. Aleloia. Ary araroty ny fotoana andrenesanao toriteny eto an-tranon'Andriamanitra tahaka izao. Amola volanao tena kristianina. Aleloia. Andova ny fiainana mandrakizay. Mandeha mitoriteny zay, mandeha mitoriteny. Miady hevitra ny olona ho avy zao e. Ianao aoka tsy hiady hevitra tahaka ny fanaon'izao tontolo izao. Sotra fotsiny tian'Andriamanitra atsika, ataotsika izay manatona an'Andriamanitra dia anatona anao izy. Aleloia. Rehefa tonga eto anao manatona an'Andriamanitra, natson'Andriamanitra ianao zay. Hoy Jesosy manao hoe tsy misy mahay manatona ahy raha tsy nitao amin'ny raiko izay any an-danitra izy. Raha misy zanak'Andriamanitra tonga manatona an' Jesosy eto amin'ity toerana ity, Andriamanitra mihitsy nitaona azy ho tonga eto. Aleloia. Sitrapon'Andriamanitra ny ahatongavanao eto, ary hevery zany antson'Andriamanitra
Zay natsoan'Andriamanitra antsika izany. Aza miady hevitra amin'ny fahendrena izao tontolo izao, amin'ny fahendrena filôzofia n'izao tontolo izao, fa hevery fa natsoan'Andriamanitra ianao. Alleluia. Ao Romanina 4:12. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raisy ny malemy finoana, nefa aza mandray azy hitsaranareo ny eritreriny. Ny anankiray mino fa mahazo mihinana ny zavatra rehetra izy, ny anankiray kosa malemy finoana ka dia mihinana zava-maniry ihany. Aoka ny mihinana tsy hanamavy ny tsy mihinana, ary aoka ny tsy mihinana tsy hitsara ny mihinana. Fa Andriamanitra nefa nandray azy. Iza moa ianao izay mitsara ny mpanompony hafa? Amin'ny tompony ihany ny joroany na halavony, nefa mpitoerina ihany izy fa mahay mampitoetra azy ny tompo. Ny anankiray manao ny andro anankiray mihoatra noho ny andro sasany, ary ny anankiray kosa manao ny andro rehetra mitovy. Aoka samy atoko tsara amin'ny sainy avy izy. Ny mitandrina ny andro dia mitandrina izany ho an'ny tompo, ny mihinana dia mihinana ho an'ny tompo satria misaotra an'Andriamanitra izy, ary ny tsy mihinana kosa dia mihinana ho an'ny tompo satria misaotra an'Andriamanitra izy. Fa tsy misy veloko ho an'ny tenany isika, ary tsy misy maty ho an'ny tenany. Raha velona isika dia velona ho an'ny tompo, raha maty isika dia maty ho an'ny tompo. Koa amin'izany na velona na maty isika dia an'ny tompo ihany. Fa izany no nahafatesan'i Kristy sy nahavelomany indray, mba ho tompon'ny maty sy ny velona izy. Fa nahoana ianao no tsara ny rahalahinao, ary nahoana kosa ianao no nanao tsinontsina ny rahalahinao. Fa samy iseo alohan'ny fitsaran'Andriamanitra isika rehetra. Fa voasoratra hoe raha velona koa aho Jehovah, ny lohalika rehetra andohalika amiko, ary ny lela rehetra idera an'Andriamanitra. Koa samy ampoaman'Andriamanitra ny amin'ny tenany avy isika. Alleluia. Rehefa samy natsoan'Andriamanitra isika dia aoka fotsiny ho fantatrao zao. Aoka ho fantatrao zao. Rehefa ho avy ny andro fitsarana, tsy manana ho sarangotiny ianao. Eto amin'ity tany fahalelovan'ny ity mbola mety hoe mahita, mety vitany vola hoe ndana ingana miantso avoka, ndana miantso avoka. Fa ho avy ny andro, tsisy idiran'ny ray aman-dreninao, tsisy idiran'ny zanakao, tsisy idiran'ny vadinao, tsisy idiran'ny iza n'iza. Fa ianao sy Andriamanitra no ifamitsara, Andriamanitra no hitsaranao. Ary zany mihitsy ny tokony andiniantsika teny. Halleluia. Hoe ny fahotanao ne tsy ny hafa ny jinjaza, fa tsy maintsy izay afafin'ny olona ihany no jinjainy. Samy ampoamoan'Andriamanitra ny amin'ny tenany avy isika rehetra. Mety fotsiny aza miady hevitra amin'Andriamanitra, ekeo izay lazain'Andriamanitra ny amin'ny fiainanao. Alleluia. Raisy fotsiny Jesosy ho tompo tsy mpamonjy ny fiainanao. Maneke an' Jesosy hoe Jesosy maty mba amonjena ny fanahinao. Alleluia. Raha vakitsika ny andiny fasivy. Fa izany no nahafatesan'i Kristy sy nahavelomany indray mba ho tompon'ny maty sy ny velona izy. Alleluia. Andiny favalo. Fa raha velona isika dia velona ho an'ny tompo, ary raha maty isika dia maty ho an'ny tompo. Tsy dia nantsona mihitsy tsika hiady hevitra, fa ny tena ny atsoan'Andriamanitra ho anao, ny atsoan'Andriamanitra atsika dia tsy noho ny olombelona, tsy noho iralahinao io, tsy noho iravavinao akaikinao io, tsy noho ny amin'ny ray aman-dreninao ny tena atony atongavanao eto, fa velona ho an'i Jesosy. Hanolotra ny fiainana ho an'i Jesosy Kristy. Alleluia. Iza ny vonina hanolotra ny fiainana ho an'ny tompo androany? Aza miady hevitra hoe tsika manatrika ny tompo, ary na dia eto aza dia manatrika eto Jesosy. Aza miady hevitra, aza mangatakandro, tsotra fotsiny aoka tsika anaiky ny fitondran'Andriamanitra atsika. Alleluia. Natsoan'Andriamanitra ho kristianina zasy ianao, natsoan'Andriamanitra ho zanak'Andriamanitra. Ninona misy tsy itovizantsika, fa zavatra iray loha ny itovizantsika. Samy natsoana ho zanak'Andriamanitra isika rehetra. Alleluia. Ary zany ny tena faherezan'Andriamanitra ny andininy 10. Fa nahoana ianao no mitsara ny rahalahinao, raha nahoana kosa ianao no manao tsinitsinina ny rahalahinao.
fa samy misy eo alohan'ny fitsaran'Andriamanitra isika rehetra. Jerena izany tenin'Andriamanitra zany. Itsika fanaka samy noforoan'Andriamanitra, aoka hipetraka amin'ny fanaka maizy atsika azy. Haleloia! Fa tsy ny Balisandra iteny amin'ilay kifafa ireo, ianao kifafa, kisaky sany ianao any mba mifandrina any. Fa itsika aoka isika hifanompo amin'ny toerana nametrahan'Andriamanitra atsika. Haleloia! Haleloia ve? Aoka tena mihitsy hianatra hifanaja isika. Fa zay rehetra nametrahan'Andriamanitra atsika eto dia nomezan'Andriamanitra voninahitra atsika na iza na izy. Haleloia! Na dia mpamafatra an'Andriamanitra azy ianao, mamafa tokotany, mpanadio tranon'Andriamanitra, mibata bafina, zay rehetrarehetra atao eto, na inona niantson'Andriamanitra atsika, andraisanao valim-pity, eo anatrehan'Andriamanitra no hitsarana anao amin'izay nataonao teto. Haleloia! Ray mandeha dia nisy vehivavy kristianina anankiray, nodomandry izy. Rehefa nodomandry izy dia nampahitan'Andriamanitra fahitana, ary ny zavatra hitany mahantra izy. Tonga tany an-danitra ihany izy fa mahantra. Fahatrana. Inona ny zavatra tena fahatranana azo azy? Nandritry ny andro fiainany rehetra, ny volany tena nampiasainy tamin'ny fanompoana an'Andriamanitra, fa tsy dia ny tenany hoe nanolotra ny fiainany, hanompo an'Andriamanitra izy. Rehefa misy asa fanompoana mpanaovina azy, mandeha mamafatra an'Andriamanitra isika, dia ny mpanampy no alefa. Mandeha manao zao tsika, mitory-teny tsika, dia mpanampy no alefa. Rehefa mananona tsika, dia mpanampy no alefa. Fa rehefa tonga amin'ny fotoana nihiratra ny masom-panahiny, fa tsy nahazo na inona na inona izy, dia nitenen'Andriamanitra tany, ianao izy tsarovo tsara va ny zavatra nataonao dia tsy anao, fa an'ilay mpanampinao, satria izy nanao ny asa fanompoana. Fa ny tena zavatra tadiavin'Andriamanitra anao dia ny anoloranao ny tenanao, ny talentanao, ny tena maizy anao ho amin'ny asa fanompoana izay natsonanao. Haleloia! Indraindray tsika manana andraikitra, ahilitsika amin'ny hafa, aoka tena ho fantarinao tsara fa ianao dia tompon'andraikitra. Haleloia! Tompon'andraikitra ny amin'ny fanahinao ianao, tompon'andraikitra ny amin'ny nametrahan'Andriamanitra anao, tompon'andraikitra ny amin'ny antson'Andriamanitra anao, tompon'andraikitra amin'ny maha olombavonjy anao. Haleloia! Aoka samy ho tompon'andraikitra itsika tsiraray avy. Haleloia! Tompon'andraikitra ny amin'ny zavatra teneny, tompon'andraikitra ny amin'ny zavatra lazainy, tompon'andraikitra ny amin'ny zavatra nataon'ny tanany, tompon'andraikitra ny amin'ny zavatra nijeren'ny masony, tompon'andraikitra tsika. Ary eo anatrehan'Andriamanitra izay ivavahantsika, eo anatrehan'i Jesosy Kristy no hampamoahana ny zavatra rehetra. Haleloia! Ianao hoe mba manaiky ho tompon'andraikitra? Indraindray zao rehefa ho faty ny olona anankiray dia tsy maintsy handalo fitsarana. Misy dia tena hoe atahotra, mampatahotra ny fitsaran'Andriamanitra zany. Any an-danitra any tena zany tena misy any an-danitra any dia misy projecteur. Tsy fantatsika izay fomba fanaovan'Andriamanitra an'izany. Ary ny projecteur alefan'Andriamanitra any dia ny olo-masina rehetra afaka mijery azy. Ireo tantaran'ny olo-masina fahiny alefan'Andriamanitra mba hampatonga ny olombavonjy ahery. Haleloia! Hoe tahaka izao ny aretantsika, vao tonga aty an-danitra isika. Haleloia! Dia ny zavatra hitan'ity olona anankiray rehefa tonga nampahitan'Andriamanitra izy, dia ny projecteur izay hitany dia ny tantaran'i Davida sy Goliata. Haleloia! Tantaran'i Davida sy Goliata tao an-doha saha, niady hitany mihitsy hoe tamin'izany